Diandrangotra dia mpeniny rakoto ary malala toko maminy aina na natiorako FT. Azafady ry vahoaka isany a. Voalohany aloha dia misaotra ny tompontsika satria mbola meny tombonandro ka tafahoany eto hoe. Fa tafahoana aminareo vahoaka ny ambohy miapanga. Alelo somary mangigina kely azafady. Oka aloha ny zery zareo oka aloha izay natao anarako. Mpitandrina vaovao eto amin'ity fiangonana ity ary nysolandrabikoto mpitandrina teo aloha satria izy moa zany dia afantatsika ihany fa dia nodomandry. Mbola hifankazatra miadana eto ihany tsika satria mbola eo foana fa manentana antsika hatrany aza tao sanatsika hoe haingo tanàna fotsiny zareo ny fiangonantsika fa mila tsika hivavaka ao tsy mba hampandroso azy. Zay angamba ny fandraisam-pitenenako fa dia faly tokoa hiara-monina amintsika rehetra eto amin'ity tanàna ny ambohy miapanga ity. Zay zany ry zareo dia faly zantsika fa nahazo mpitandrina vaovao indray tamin'ity tanàna ity ary tonga sao nao andrimato ngiam-pitandrina. Natao moa izy teo? Natao no anarako. Ay, mpitandrina vaovao. Za moa ny komisera rasa taminy. Ifaly mahafantatra anao komisera. Izay no mifehy filaminana eto ambohy miapanga izay tanàna lavitra andriny ka tsy misy afa-tsy za dia polisy roa no mifanotrina amiketo. Reto mipetraka anilako reto kosa no maîtresse Vero sy Rasazy Mialy. Aleo angamba mandray fitenenana kely zareo dia mba tsy hoe hisy resaka lavabe intsony. Eny Andriamato komisera, efa izay voalaza teo izay moa ry pasteur momba. Efa 10 taona teo izay no nisahanako sy niandraketako ny fitsaboana teto amin'ity faritra ity. Efa azo lazaina hoe valy votaketo mihitsy moa izany raha ny tenako hoe. Ianao vahiny izao mila mizatra ny fiarahamonina aty aminay aty koa. Ie dia za kosa no maîtresse Vero araka ilay nambaran'ny komisera teo pasteur. Dia faly mandray anao koa izay ary manantena fa hitondra fiovana aty aminay ianao. Aty amintsika moa izany. Saika ohatrany hoe mifono vaky vina sy fampitahorana izany tolo koa ny tenin'ireto olona reto anova hony mila mizatra ihany koa. Fa misy inona marina eto mila mifanerasera amin'izareo reto zany fa na dia raha ihany aza dia alalako ny zava-ponoson'ireo tenin'ireo. Madame Vero. Mien pasteur. Ohatrany tsy tazako mivavaka tao am-piangona ianao maly alahady fa ahoana? Ahoana moa izany ny ilazanao fa tsy tao aka? Manara-maso ana fotsiny angano ataonao rehefa ao am-piangonana? Za dia manara-maso noho ny rehetra ny rasana mihitsy ka. Izay no nahafantarako fa anisan'ireo tsy tao ambala tao ianao. Dia mahita anao ankehitriny dia te hanontany anao ny antoniko. Fa ino marina ianao izany ry pasteur ka? Tsy dia hoe nisafidy ny ania akory ny ondronao saingy maro loatra ny ondro maherisetra mifaloto am-pitoeranao ambala ao ry pasteur. Dia aleo ny kely salosana ohatranay aty ivelany any. Fa izany hoe izany akory tsy midika fa hoe mandana mini mandika ny tanjony piompy fa kosa misorika mba tsy ho araroton'ireo mahay mamitaka ny fahalemena. Fahalemena? Moa ve tsy hanafahana an'izany fahalemena izany Madame Vero ny antony nanasiavana ny fiangonana? Matoa nasiana ny fiangonana dia hanafahana an'izany hoe fahalemena izany mihitsy. Azafady aloha fa ohatrany hoe somary ohatrany mekela ny tenanao an'izany satria tsy niambahamba akory ianao ny lazan'izany hoe fahalemena izany. Ka tsy ilay fahalemena ao an-tsainao angery pasteur ny tiako ambary fa fahalemena ara-panahy.
lazaiko mazava aminao fa tsy natao hitoeran'ny olona malemy fanahy mihitsy io fiangonana io raha izay mahalaza anazy. Tsy azoko. Fa inona moa zany mahatonga anao miteny an'izany? Tiako ny mampafantatra sy mampiomana anao dieny izao pastera, fa resaka mosavy na afatin'ny mpitandrina teo alohanao. Ie, dia mbola ho hitanao koa fa saika ny akabeazan'ny olona mivavaka ao dia mbola mifikitra sy makamamy ny resaka fanompo-tsampy avokoa. Tsy hoe sanatria akory hoe mitsara pastera, fa za indrindra tsy dia hiaroaroko amin'ny zareo ireo raha vao resaka hoe ara-panazany ny resany. Ohatrany hoe mbola vahiny koa ka dia mbola tsy voakotsikarito loatra ny amin'izany. Saingy tokony hopetraka modely kosa nefa ianao amin'izany zavatra misy zany. Ataon'ny olona ahoana moa no alala raha tsy misy mipetraka ho fahazavana mpianatra azy ireo? Ka vahiny toanao koa nge nahatongavako teto Ambohimaipanga pastera. Ary efa niezaka nitaiza mafy ny olona sy nampianatra azy ireo ny tokony atao zany hoe ankoatra ny fampianarana ataoko any an-tsekoly. Saingy niraisin'ny zareo fahavalo ireo vao nanotoana ny finoana rehefa niainany teo alohako. Mba hamitranako ny fitiavana sy mba hoe hitandroko ny aiko dia aleoko nangina dia tsy niresaka intsony ako. Aleo samy masina taniny. Ohatro misy zavatra tsy mazava amiko loatra mihitsy aloha natreto sa zany mihitsy angamba ny nahatonga an'ity anaratana an'ity hoe Ambohimaipangako. Dia mifampiampanga sy mifanenjika mpitoerana eto daholo ny mponina. Na izany na tsy izany nefa tsy masakana ny tanjona tiako tratrarina eto zany. Komisera Rasata mandrainao tompoko. Ahoana tsara? Voaray tompoko. Voaray fa niraka ny ekipako zao dia hijery fotony zava-misy. Faty olona manaraka indray zany ty misy milazaina hitsikitsika ty. Miosondrata ty raka ao no vatan'ilay olona raha volazany teo. Aleo aloha hiantsandro zalaveny dia ampandreny rasasy koa fa mila azy mpitsapoko manko zany mba isan'ny zava-misy sy mety nahatonga ny loza. Allo? So dia zao ihany nareo lahy dia makena kitsikitsika fa misy fahatolona hitandray ho ny endry. Ataovy tsara fa nadadiana dia manantena aloha ramba voavy aminareo tapitra. Aleloha tsy nandray rasasy. Allo? Rasazy? Mila makena kitsikitsika anao zao fa misy fatin'olona tazany fokon'olona ho ny endry. Efa lasa iny ny ekipako ka. Ianao sisa nandrasana. Zay. Fantatra amin'izay zao no marina fa tena maty ny regniko. Fa iza namono azy? Iza? Aizy izy fa ho velomiko. Tompo, raha mba mety aminao dia esoramiko zao kapoaka mangity zao. Kanefa ny sitraponao natao fa tsy niahy. Iza milisa namono mamanay? Iza hoa fa izara vavao mahafalo anareo Iza hoa? Iza fa aza manao zay mankiraro ny foky eo Sa mila délivrance vao eteny Andrasa raha angalako baiboly mihitsy Ary
Iza koa ary ty adala vavao mivezivezy sy miretirety eraky ny tseny ty. Ary androany mihitsy aho vao nahita anazy ty nefa ne dia bikan'olona ohatran'ny hoe tsory ninina mihitsy fitafy madio tsara, ny endrika indray ao ihany ka. Tena adala tokoa ve sa mody mitapy ary ty lehilahy ty? Ohatray marina to ty manantona ty le adala. Asa hitako ka isan'ireny olona adala mpamono reny ty. Iza va namona mamanay? Koa izay voaloza. Allo ialana fa tena matahotra marina. Kiala rasa azy kely. Mba avoay kely ho any reniko fa nafenao anaty kitapinao. Avoay ho izy. Mba magina fa tsisy an'izany ty amiko ty. Aleo ary troky filazantany ianao dia amin'izay tsy mandainga intsony sa hoe lehilahy ho any ianao andehana koty fa sao ianao tsoko polisy eo. Ontsiko za nga namona mamanay ny antsinao polisy za tsy za namona anazy. Mety tsy tena rony adala tena very saina reny ty fa angamba tratry ny areti-tsaina be loatra dia izay no mahatonga azy ohatr'izao. Iza nareo namona mamanay voaingana tokoa ngamba maty ny mamany dia izany ataony ambetindresaka izany. Tena hafahafa ty. Mama naferina zaza ao anaty poketrany ao anao ianao hoe aleo itoriky teny mihitsy alondareo hoe matama andolotsika iaraky ivavaka mihitsy. Tompo itory ny teninao ty adalanao ty mba hampamenatra an'ireo endrika ome fo mangoraka ireo ka hamoaka ny reniko avy hatrany raha fantany fo mareny teninao. Amen. Tena adala fahafa mihitsy ty ka. Mahay mivavaka sy manana teny feno mifono fahendrena sy mifono zava-dalina na dia hita aza hoe tsy mitombona ny zavatra lazainy. Ako moa izany dia tena manatanteraka le fiteny hoe mifaly amin'ny adala eto fotsiny no ataoko. Aleo rangahy andeha dia nizy mbola variana manokatra neny baiboly iny. Izay mihitsy no atao. Ary tena mbola vaovao be mihitsy ange iny baiboly eny an-tanany iny izany. Ary sao dia mba olon-dratsy manao mody adala ary ty. Aleo felana eto no atao aingana. Ohatray madama tolasy ianao fa hoizy ianao e. Taraiky anaty kitapinao ane ho any reniko e. Taraiky ana izy. Madama miverena ho ianao. Madama miverena ho ianao fa taraiky any reniko. Tsy maintsy tadiako sy ho fongariko hatrany an-tranonao any ianao dia tsy avelako raha tsy mandray ny filazantsany sy mamo. Madama miverena ho ianao fa taraiky anaty kitapinao any mamako. Azafady indrindra raha matorora sazy fa tsy maintsy manao fanadihadiana aminao satria raha loha rambo vaovao-ray dia vehivavy voateraka avy teny amin'ny toeram-pitsaboanao nisy namony teny atapina kitsikitsika iny ka hono inona ny fanamarihana tsikaritra ao raha nizahany razana ianao. Tranga somary hafahafa ihany tokoa ny teny Andriamatoa Komisera. Fa ny zavatra mampagaga anahy dia tsy tokony efa nambaran'izy rolananao fanadihadiana taminao ve ny zavatra niseho teny? Momba le diandrangotra. Diandrangotra dia moa ny teo afanitsy ny fony izay vao marina fa lasa lalana azo ny ilan'ny fony avy ka nahafaty azy avy hatrany. Ka rehefa voalazanao ireo zavatra nisy teny tompoko ary tsy misy lainga akory izany fa zava-marina sy hita maso no ambara dia tsy hitako izay azoko lazaina ankoatran'izay.
tsy nisy nilaza nge teo raha matorasa azy hoe langa avokoa sy rehetra voalazanao e fa ny tena tiako antaninanao dia ity nisy olana nga fifandraisanareo nandritra ny fotoana niterahan'ilay vehivavy maty teny amin'ny toeram-pitsaboana ny andreketanao fotoana afrina ihany koa no nijanona ny teny toa miayanay mpitsabo olon-dratsy ane izy amin'ny fanontanianao zany andre matoa komisera tsoroko aminao nefa fa natao hitsabo ihany zay fa tsy sanatry akory rasazy a le fanontaniako teo aloha zay aloha valiana aza manadio tena sady ianao ny hoe mipanganareo mpitsabo indray fa na dia adiny ty ka na dia ny tena nay samy mpitandro filaminana aza dia tsy afaka hifampatoko mihitsy amin'ny tranga toy izao noho izany a tsy maintsy mametraka amin'ny fanahina amin'ny olon-drehetra zay ka tsy hitako tsony ange komisera zay olazaina koatr'izay e raha ny fifandraisako amin'ny marary rehetra indray a dia mitovy daholo amin'ny marary eo amiko tsy asiako ambony sy ambany izany fa samy raisiko ampitiavana daholy eny asa aloha e iza moa ny mahalalana somary malaindaina fandaovana vola ohatra ny sasany dia ataony opération dia vononay amin'ny fomba feno abibiana zany zay tsy malo vola mba hasanatry avy kosa komisera fa sao dia tafa ohatra loatra ny eritreritra ao a ny eritreritry mbola tsy tsara raha matorasa azy mbola tsy mivoaka lavitra loatra ny fanontaniako taminao dia hoe sao dia nisy fifandraisana tsy milamina ho aty eo aminareo ka mivaly teny andrasaka aminao dia hoe eny sa tsy zay ihany ka efa namalana ao kosa ange a komisera ary averiko aminao mazava tsara indray a fa tsy solana teo aminay bon voaray taola aloha izay voalazanao zay re ohatra mitady tsy fakahazo manko le resaka ka aleo amin'ny fotoana manaraka toizana ianao raha teo mpitsabo ekina mbahoaka nde vonjeny azanao dia mampiatsa anao zay manaraka eny ara indray matoa komisera fa dia mangatadalana aloha zany a ndao ary ramse kely n'Andriamanitra manahoana nareo dia avoay mamanay avoay mamanay fa voasoratra hoe zay manafina ny fahotany tsy ambinina fa zay mitsotraka mahafoy kosa no azo famindrapo ao amin'ny ohabolana fahavalo amby roapolo andimy fatelo amby folo misy an'izany lazao ny marina miala ianao sovola miala ianao fa za kely miany anina ohatr' izany a sady tsarovo koa fa misoratra masina koa aza mavazivazy se ohatr' izany fa tsy mety ka mamanay eny tsy nanaovany zalavazivazy fa ny vonoana avetrany nefa nafeninao anaty baibolinao ao nafeninao ao izy nefa ny anaty tsisy jereo ige tsisy aty pastera raha azoko tsara zany dia ty tovola ty tsy dia ohatra ny salamasaina tsara zany nefa ty ahoana moa zany ny aizany tsenjeriny voasora tao anatin'ny ohabolana teo hoe aiwa mamanay pastera amin'izay tonga dia hainy tsy misy diso mihitsy izy koa jereny ivelany tohatrany hoe olona mba mihaja ihany nefa ty tsisy sady na amin'ny baiboliny aza nge ohatra amin'ny mahagaga fa mbola ohatra ny vaovao be zany mama fa tena dala ve aloha samody adaly tarina indray tata passion io anaty baibolina io mamanay avoay hoa izy a avoay hoa mamanay pastera tata pasy avoay iraka aloha ny analako hoe irakiraka ao ny jereko ny tananao hoe ao fa teto amin'ity tananao ty mihitsy nahitako mifatin'ny mamako tena findranao anaty baiboly ao izy ahoana koa ny alalany hoe pastera e miesorana ro tovolahy fa aza dia mitangazona ny tanako eto ianao a sady pastera koa fa tsy aza vigavigainao amin'izany dadapasinao zany pastera hony ben mampimebe dia aiza ny pastrisinao aiza ny pastrisinao pastera aleo aloha nandefa ohatra ny tanteraka koa le teny hoe
efa maly amin'ny adaly eto koa mandany fotoana amin'ny tsisy atony eto efa nge de ohatra amin'ny mahatalanjona mihitsy ny fahaizany soratra masiny raha azoko tsara zany a de efa poniny efa hery eto amin'ity ambohi-pangy ty angamba izy matoa malala an'izany hoe pastery zany alohaloha mamonjy fodiana mba tsy sy norana fa tsy za koa ve de ampiasa saina be eto fa tsy Dakilasy nefa de tokony 10 minitra ihany inge no fakana rivotra tsy azoko mihitsy koa hoe inona koa raha nahazo an'andro any ela ihany nampianarako teto fa tsy mbola tratra an'izany hoe restory teto ambony latabatra teto izany mihitsy namaky boky sy nanomana ny lesona ataony hariva de nahavesatra ny otomasiko de izay ny tsaroko farany de zao a voataitra tena loza koa izany ka sa ve hoe nahatazana nasondritoro ny mpianatra de lasa namonjy ny fodiny daholy aleo ihany aloha mandeha manodidina mijery ny sekoly ka mijery ny zava-misy fa tena hafahafa mihitsy ty anito ka raso hoe ary ny ty pititra mitetina eto ny bozaka ty Andriamanitro aleo hoe mirosy ihany fa to misy mitentina sady miamatetika inge izy zany raso hoe ohatray fa inony ty hitako ty to raha manaraka mibozaka maniry eto amin'ilay voditany atsimo sekoly Andriamanitro de inona zany ny ao ambony ao to lasa matahotra koa zany ka de ho jerena ve sa aleo ranga jerena ihany zay ao ambony ao de hito eo na matahotra Andriamanitra fa inona ty fa inona marina tena zavatra io maîtresse Vero ka io mpianatra efa maty sy miosondra io nitazako de io za tonga de niantso anao io avy hatrany komisera ka tsy azoko aminao nge madame Vero ty zao nahoana anao ny andry ankizy efa tsisy miverina tao an-dakilasy sy mivongropaka sady zay ndray efa minitra maromaro aty aoriana ka restory tanteraka nge atao anatin'ny fakana rivotra tena tsy mbola mpanao an'izany mihitsy fa asa mihitsy zay nahazo anato amin'ity anio tiako ohatra indray no mena fanafody fampatoriana ireny ny tenako nefa de tsaroko tsara mihitsy fa tsy nisy nanindrona na hoe namahana fanafody anato atao ampianarana sarotry nosany zavatra lazainao zany maîtresse Vero sao de mba niny natory mihitsy kosa ary ianao fa efa vita fifanarana tamin'ireo olon-dratsy fa ao anatin'ny fakandrivotra natao mission mba mora miray kosa aloha andriamatoa komisera-jaina ilay teninao fa natao hitadiny marina ianao fa tsy sanatria akory ka hiampangany marina anjarom-panao meloka ka na inona filazanao azy maîtresse Vero de tsy maintsy ametrahako ny aiako ianao fon'olona feonao bibiny ty sady ahitana le diandrangotra dimy miletika manandry fonfony de iza ro ianao no ambadika an'izao ka iza mpitandro ny filaminana nareo ka natao anokatra sy amelatra ny fanadiadiana amiko de tsy misy azoko ambara firy fa de onja loatra ny foko mijery nyity tovavy kely tsy manatsiny ty aza manitry kelikely amin'io voasopatra tsy haina tsony sady isan'ny ankizy mahay sy tena mba rehareako ane eo ankizy maty io tsy havita inona akory ny raha masonao madame Vero ka atsaro aleo iantso ny ekipa sy ny fianakaviana anangona ny fanadiadiana sy akandrazana fa mandeha fotoana
ary inona koa rehetra ohatro mampitangoron'olo le tsy amin'ny tany malakakaiky ny fiolanan-dalany rehetra andraso hoe somary ohatro ny mody akatra kely atro amin'ity teza tany ijoroky ity Andriamanitro fa tsy le adalany resaka tamikiny ve ny menimenina sy ohatry ny mampitanaka olona io tena izy mihitsy koa ny masoko aloha tsy mba mamitaka za mihitsy fa tena izy io ary milanja baiboly indray izy zany ary ohatry no mitory tena kalamanjana nefa jereo nge ty fietsiny hita taratra foana fa ohatry ny hoe tsy am'sainy zany mihitsiko de reto vahoaka reto koa am'izany moa de tsy mieritreritra fa de mandany fotoana sa mitanaka eo fotsiny nefa nge de fa tao mahainy toritena any am-piangonana de mafo zara raha misy atsasaka ireo olona ireo fotsiny tonga mivavaka tsy maintsy andraisana fanapaha-kevitra tovolahy io fa ohatry ny manadala saim-bahoaka fotsiny ka am'izay tsy fata-piaviana hoe aviaiza na aviaiza ny olona mihitsy koa aloha manaikirebiribe io fa raha za manokana alohany aty moa zany na de fiara mpitary-bokatra mandalo fotsiny ary de fa ohatry ny mahavarena sy mampiazakazaka sy mampitangorona ny olonako hita mihitsy ho tena mbola lavitro mifandrosoana eto amin'ity toeranyity Ngiampitandra oay valiana be nge ianao zany fa inona zany ny akaranao eo ambony ao sa madamy vero ianao koa de manaitra fa avy taiza ianao zany fa ngamo tsy mampianatra zany ianao io anio ohatry ary tsy maharaka vaovao mihitsy ange ry paster zany fa hoana fa ngamo tsy fantatra hoe androany ange ny alevina le mpianatra nisy namony teny faritry ny sekoly fakomaliny ay tokoa moa ye tena mariny zany ka lizy koa nge ohatry ny hoe tsy nampilaza tao am-piangonana ny fianakaviana de tokony mba hoe asiana fotoamba afaka ihany tao maro mihitsy ny olona ety tsy lina amin'ny resaka fivavahana zany mihitsy fa efa miresaka an'izany ao ianao ry paster ono mpiara-miasa aminao hoe zany tovolahy kondrakondrana hitangoronan'ny olona io mba sanatria avokoa sary madamy vero iza koa niara-iasa amin'izay olona ohatry ny mananimbohitra rehetrarehetra zao fa raha azoko tsara nge zany de tena vahiny ety mihitsy tovolahy io raha mifilazan'ny olona koa za aloha androany mihitsy koa vao nahatazana anazy zany na andalo teo mihitsy manko ny lalako teo fa tena kondrakondrana izy fa mahagaga fa izy kosa aloha tena mahay mamaofy teny soratra masiny tena variana kely mihitsy aza teo nandalo teo fa tsy afenina ko tsy nadala maro na nadala ozy le fitenena an'izay azafady fa ohatrany hoe mahitsy be madamy very fa gaga aminareo ety mihitsy ny olo-kendry manolo tena hitondra teny somafaly tsy rarahina fa ny olona dala izay mizara saim-pata amin'ny fosiny ny mahaliana anareo tena tsy azoko mihitsy zany ny eto amin'ity tanàna ity sady iza moa malala na reny olona ireny sady iza moa malala na reny olona vahiny reny mihitsy tsy fata-piaviana vaizy rendry ny ambadika zao von'olona matsiravina etseroa zao to misy marina tokoa zany zavatra mbaran'ny paster zany ary sao de mba olona mandrebireby sy manao zay sy tomana olona fotsiny azy io de avy eo de mody hoe aza hitako marina azafady ohatry ny manelingelina anao ato anatin'ny ora fiasanako misery rasata manahoana aloha ny ianao de ny fahasoavan'ny tompo aminao amen zay moa le izy zay mihitsy ka salama tsara aloha pastira fa sy atondianao lazaina fa tsy any am-piangonana akory tsika zao ka hifanonona fahasoavana ka naizanaiza etsonareo ny anarako ozy ny tompo de eo no anatonako anareo
Tsy voatery any am-piangonana foana ngery komisera Rasata no voatery hoe mivavaky fa na dia aty amin'itony toerany tony ary. Pastera Nathan tsy andahanyro ram'izany kosa angamba fa inoko fa ny atongavanao eto ampoko de resaka sady za mola izy. Za mihitsy ka zao ary efa mba narahanareo maso akaiky ve momba le tovolahy vahiny manao ohatry mody adaly iny sa hoe ahoana mihitsy ka angamba tsy fe mitory-teny le daly iny. Za aloha mbola tsy nahita fa reko fotsiny hoe tena mahay mandahateny tsoratra masina am'le dalana de mitapitapy aza. Tsy any am'le hoe fahaizany na hoe any am'le tsy fahaizany komisera ny tiako atongavana fa ny makasika an'ity ohatriny hoe von'olona etseroty mihitsy. Mila mailo mimponiny eto amin'ity tanàna ity komisera. So de manao sinema fotsiny ngengy arainy io ka ripaketontsika mianakavy. Oringa-pitandrina. Fa inona aloha zany tena problème manao aminy? Ity fidinginy rambony ity ka fidinginy rambony. Matahotra ho tapaka sotro finanana nga andre matompitandrina jaina. So de adinao ary komisera afanao tilikambo amin'ny fiangonana ngetsika zao zany rehetra zany nefa tsy maintsy mila vola. Tsy ho vita mihitsy io raha varina naraka ny sary miesika ataon'ny adaly eto fotsiny tsika. Fa tsy mba misimitsy ende hiditra ny fiangonana zay tokony hidirany mba anohana ny asan'Andriamanitra. Oringa-pitandrina. Tenen'le teniny ankizy ny ataoko anao hoe inona kiny hidirako. Tilikambo nareo fa tsy atsika. Zay ka matena tokony izy. Aloha zava-tsara ndresaka ngam-pitandrina. Ny am'le ianao kosa afaka hitsapana ihany fa no anara-maso akaiky makasika an'izay atala-masina zay aloha zay. Samako tonga am'le fiteninao mihitsy hoe voripaketsika mianakavy. Ka zany mihitsy angely izy ry komisera Rasaty fa mbola misy resaka fanaovana asa soa ihany koa komisera fa masotolony ianao fa anomana kely an'izay Eny andraso aloha fa misy miantso kely Oui, komisera Rasata mandray anao. Maninona tsara? Aiza ndray zany? Andraso fa ho avy zao fa misy inona ndray komisera? Tena loso ty ry pastera Nathan. Fa hony? Ka misy fatom-behivavy indray hony ny ampahandrangy iny am'izao Zany sady misy an'le dian-drangotra andray mihitsy. Aleo aloha zaho hoe fa manaraka indray manao ndresaktsika. Eny ary komisera Rasata fa mialohan'ny zavatra rehetra alohany de aloha nga mivavaka tsika fa mba tsy andehanao amin'ny herin'ny tenanao fotsiny makany. So de verina fa baolina atao eny ambony kany zary ty asany aty ka anam-potoana am'izany. Io manao maraiky aloha de andeha. Tsy hoe mandroaka anao akory fa tena androaka pastera. Zay fa lasa aloha. Andao ary fa de ivoaka hiaraka aminao koa zany avy eoko. Inona koa raha natapatory ana sahady? Sa ve fa maraina ny andro? Sahady kosa ve? Fa firy ary zao? Ve vao amin'ny 12 sasany alina fa inona koa raha nahazo ana nefa de tsy mba mpanao ohatran'izao mihitsy ndre ary inona kosa ny zavatra midoboka be any velany any zany? Marina tsoatran'ireo ny olona na zavatra ny enjera mafy reny mihitsy. Sa ve sanatria ve de nisy nitsambikina ao amin'ny tamboho ivelany ao? Lasa matahotra ka. Ary inona kosa andreko zany? Misy mandrangotra mafy ange zany rindrina zany sady manodidina ny trano mihitsy. Fa inona koa ary zany? Biby ve zany sa olona? Ary to lasa misy fofona manepotra be koa zany ka.
Tena te atory be tampoka teo koa. Fa maninona koa ary a? Tena mavesatra be zany eo tomasoko izany. Maharaina sahady marina ny andro. Ohatry, ary inona koa nataoko eto amin'ny tany eto? Teto ve aho izany no natory? Ay! Aoka fa izay vao tsaroako. Nisy trangan-javatra hafahafa seho alina fa tsy azoko veroka mihitsy hoe inona. Ary aloha hiala teto haingana fa tena teto aho izany ny tratran'ilay fofona hafahafiniko. Dia tsy tafakatra teny ambony fandriana intsony. Izay vao tadidiko fa rehefa saika ilay hetsikilon'ilay zavatra nandrangotra ny rindrina dia taraiko teto. Tena ohatra ny lasa mampitebiteby koa izany ka. Ary aloha mandeha miomana malaky dia hamonjy ny sekoly fa hay kely sisa dia tonga ny ora fidiranako. Marina tsy ho tareto ah. Tena tsy misy fotoana isakafoanana maraina intsony fa tonga dia midio dia izay soloana akanjo no atao dia izay ka. Aleo amin'izay mivoaka fa sady mba hanompo maso kely mifetraka an'ilay rangotra be tamin'ny rindrina alina iny koa aloha. Madama? Manao madama kely? Ianao no tondra natory teto? Tena manaitra koa ianao ka. Ilay adalala ty izany nanakorotana amin'ny fiainako olona. Tena tsy matahotra n'Andriamanitra mihitsy ianao madama. Motsy fantatrao angafa izay ataonao aminay madinika tony dia ataonao aminy koa. Ianao ilay mibata sy nanipy anahy. Zaho vonoina ohatra an'ireny koa zany. Zaho masirary madama. Aza vonoina madama. Tsy misy zavatra haiko izay zavatra teneninao. Fa mandeha ianao mivoaka any vavahady any fa sao dia tsoko polisy ao ah. Aingana ho andany ianao mivoaka any. Antsoy aho dia ho valiko ianao. Ary ampisehoko zava-mahagaga sarim-pantarina izay mbola tsy fantatrao. Tsy aleon'ny madama izy no antsoina. Izy antsoina madama. Izy. Ary amin'ny fomba ahoana koa raha nahaizan'ity tovolahy ty an'izany teny soratra lasiny izany. Dia inona no ataoko nefa ty tomidingizina be eto? Jerena ty paoziny raha tsy ohatran'ireny hoe matory eo ambony kanape ireny mihitsy. Tsy laila eto tokoa nambaravarako eto. Dia inona re izany ny ataoko? Sa aloha raha angaha andeha aho sao dia tara eto ka. Dia andeha hiantsondry komisera hamalana io eto. Izy antsoina ho ah. Aloha fa hitsambikina amin'ny hafa handingana an'ity dia lasa fa sao dia hivadiana ito eto koa. Izay. Komisera fa mba avonjeo aho fa tena nenjehan'ilay adalala eto tanàna iny ah. Tena sevitra marina. Tena mihitsy a komisera fa iny adala iny ao ambadika ty rangotra tsy isy farany ty ah. Zavatra dia izany matany very sy rasazy mialy ary izany ninoko tiny. Fotio mitsy ny matany very ny antso fa ao anaty tambohany ao dia adala be iny izay lazay fa nanakorotana azy alina. Sady nametraka diany rangotra eraky rindrindra.
eto indray nefa rasasy epitra sy milaza fanenjehan'le atala fa dia misy atala firy no zany eto ny samy avitan'ireo trango reo samy hafa ireo mahena anavy ianao komisera sa ho dinao marenina fotsiny angamody sikirina aloha fa ono raha matorasa azy ovina dia taiza anao ny enjehany vozaoko raha tsy zany efa hitsoka ty aminao ila vonjy raha ny tena marina zany dia za andeha hiasy dia atala izy aloha zany le nanenjika anao tena tsy azoko mihitsy koa ianao ty komisera fa le adala misandoka iny ka sa mahita adala firy atao tanàna indray ianao iza moa mahita na iray aminareo rovavy koa no atala afa vo manampy azy ahoana tsara hoe komisera ka zay mihitsy hoa le mandreraka amin'le tsy mampiampy azy za aloha komisera dia manamafy mihitsy fa olony ratsy dia miseho adala fotsiny mahay milalao sarymetsika izy dia takona daholo ny maso ny vahoaka mbola tsy afaka mitompo teny fantatsika ry raha matorasa azy mbola anaty fanadiadiana lalantsika izao marina hoe mety ho fanahina ihany ianao fa tsy voatery marina akory tsy tako moa zany hoe ahoana na ahoana ny fanapahakevitra raisinareo amin'izy iniko manenjika olonlety seroa dia tsisy fanapahakevitra raisinareo mihitsy ve zany komisera ka zany izy hoe adala ry raha matorasa azy ka atao hoana tsy hitako ny izy azoko atao amin'izany normal izy raha manenjika olona rehefa mihetsika ny adalany raha momba ny aretin-tsaina koa tsy tokony hoe ianareo mpitsabo ary ve ny tokony alala bebe kokoa momba zany to zavondray zany tiny tsy mahazo rariny aty aminao aleo koranga za andeha hamonjy ny toeram-piasako fa toatra ny lany andro aty amin'ny tompon-mpitandro ny filaminana tsy mba mivaky loha amin'ny vahoaka hoetiny tony akory ary tao tezitra aloha zato izy sy fa mbola maraina ny andro dia aza tao tratra ny masoandro miletika ny fahatezeranao raha satsy alao andeha komisera fa matsiravina ianao da hoe nahoana ihany ary izay efa mba nalandro komisera ao anaty tambohako ao ary vezay ilay adalala iny sa ho ariva indray tia miandro dia tao miferinayna zany ana dia andeha ody aza noho nireny zavantranga alina ireny amin'izay mbola miampy ny fisian'ilay adala be io indray koa tena tsy izy tokoa aza venona nisy an'ilay dia andrangotra be amin'ny rindrina iny sa izy ihany fa tena olon-dratsy fetsy sy mody mitapy fotsiny io tena tsy haiko tsonika re fa tsy rasazy koa ve ry tazako manangasanga miakatra avy eo amin'ny fiakarana iny ie tena izy mihitsy otre ary iny ny zavatra nasitriny aingana iny vao nahatazana ana sa zavatra saripady kosa angambana hoe sekret dia tsy tia no hitako aleo andrasana dia mba misy namana amin'izay motika manahoana kiry vera tena mery mandeha kindry zany raha saika atratrako marina salama kisa fa zao mianao anaty tebiteby lavo zao efa manangasanga manantona na angamba kio ilay mpamon'olona tsy fata-piheviana enzana be iny le zavatra ny tranga alina iny fa nisy tranga inona ke ndry koa zany tao mahampitahotra ery filazandry azoko fa nisy inona hoa fa nga ozy izy ndry tsy lozy tapatoro aza sahabo teo tamin'ny 1 sasany alina teo dia tsy haiko aloha hoe tena tapatoro voajanahary ve sa hoe nisy ninina napaka mihitsy fa voataitra ozy izy ndry tena eny zavatra ny doboka be mafy tao alatrano tao dia afaka 10 minitra taorianan'izay dia na eny feo hafahafa sy fofona manepitra be zany akia dia miala teo ampandriana andre kakio fa sao dia mitantara angano kosa ary ndry dia ono
lolo zany sa matotoly atao. Zavatra efa saika hiatra manaina zany ve dia hivazivaziako amindria. Zaho aloha tsy mino hoe matotola izy Satria ahoana ki? Satria reko fa nisy nandrangotra mafy amin'izay indrindra tao aorianan'izay fofona manepitra be izay. Dia mino aho zany fa olombelona mihitsy ilay izy. Dia iza ary zany raha ozy izy indrio hoe olombelona ka Tsy haiko. Fa afaka manamarina indria fa tena mbola hitako manodidina ny rindrina ilay dia noho ny maraina ny andro. Fa ny tena loza koa nge dia ity fa mbola misy inona indray vero a. Zao sany voaka ny trano andeha hamonjy ny asa kino izy indri. Taitra mafy raha namono varavarana fa io ilay adalala mitorotoro teny eraky ny lalana iny ny valapatra be teo atokonam-baravarako. Tena saika anjanona ozy izy indri foko. Mazava be nge zany ry vero e. Izy zany nampiororo andry alina. Ka izy koa raha eka ilazay fa tsy fantany akorony hoe zaho hono no nitondra anazy teo. Fa sady gaga be izy ny nanontany hoe ianao nga no nilanja nanan-keto. Ka adala ve ki moa alalan'izay ataony a. Tsy fantatra koa nge na hoe karazana hafetsinana efa paikady tafapetrapetraka ny azy. Dia tena tsy haiko tsonikia. Indraindray ohatra ny tehina hoe olon-dratsy io adala io. Nefa amin'ny lafiny indraindray ohatra ny hoe olo-marina ihany izy. Nendry zany no be indrindrako. Dia hono ahoana zany no ataondry? Dia nasaiko niala toiko izy na dia hoe nidongizina tsy nety niala aza. Dia niala zany izy. Dia farany aho dia nitsambikina mafy nandika anazy dia niazakazaka mafy koa fa sao dia hoe hoenjehany eo. So ihany arindry fa tsy nienjerako loza tena azo andry. Niandry ihany hoe hanentsika izy fa jereko tsy nietsika mihitsy dia ny faraheriko dia niantso ny komiserako. Dia asa izay na hoe tratra no na tsy. Atray, pastera kity miantso anaty fa azafady Iraiso aloha ary. Tena misy ilana vola indray nga mba any am-piangonana aniko. Tena tsy maintsy hoany indray akiza. Tena mandreraka mihitsy koa ange kiry very ty raharaha-piangonana sy birao-piangonana miandry lavy ty e. Izay aloha fa mametraka veloma kia manaraka indray. Iany ary kia, misaotra ihany koa nanala fahanginana. Raha marina aloha ianareo raha sasika. Andro efa amin'ny 4 zao hoe dia mbola misy asa-piangonana atao ihany. Amin'izay tsy mba matahotra mihitsy ka hoe mbola andeha hoeny mitro pastera hono amin'izao andro izao. Sa hoe za mihitsy nefa sary tahotra angaka. Ary aleo koa hafanganina ny tia sao dia ho trahatra alina ty koa. Aiza zany? Marary ny lohako. Fa isa moa dia ho aiza? Marary ny tanako. Fa maninona koa ary no mivatotra be. Amin'izay dia amin'ity hevitra mity sy maizina tsy fakahitany ity mihitsy. Ay. Tena tsy misy zavatra tsarako mihitsy ny nanjoa. Andraso hoe Mama kay fa mofo be izany zavatra tandohako izany ka. Avelanareo zay fa famarinareo tsy mandeha tsy mananjo an'anareo fa Andriamanitra miala mama maty mama, maty nisy namono izy. Izay voajaroko fa nisy nandevina dia andrangotra 5 fony. Andeha no tafoka masina izay tamin'izay no nitrangan-javatra hafahafa. Toa hoe olona 3 ny sary tava mainty be. Izay mihitsy. Nisy fiosomarina nakoako ny teny hoe vehivavy ihany ilaitsika.
dia mama nisy nanotro tamin'ilay karazana tena misy vakana sy lakroa. Dia nitsondromo ireo olon'ireo avy hatrany tamin'ilay zavatra maranitra ny fo dia vita driabitra. Maty mama. Vatany voavoatondra izy dia tsy nahetsika intsony ka nandosotra daholo ireo ekipa niaraka taminay. Izaho kosa nika mafy sady andeha ny ohatra ny retolon-drato no nisy namely mafy ny atoko dia izay atreko ny tsaroko farany dia ahoana ny toyny avy eo. Taiza ary naninona ny tsy nisy zavatra tsaroko tsony avy eo. Dia maty tokoa ve mamy? Izany taraboka mafy sy mbola nanompo maso kely ny fata mangatsiaka amin'ny mama miosondra dia izay niteboka farany nametra ny fitadiako. Fa naninona re? Naninona ny tsy misy tsaroko tsony ny ambony? Mama, dia maty tsy verina tsony tokoa ve zany ianao e? Dia izy ary zany mitondra ato anatin'ity efitra tsy misy afa-tsy faravahana vira lehibe ity e. Dia fa maninona koa ny diny ato? Rary mafy ana ny lohako. Azoko antoka aloha fa olon-dratsy ilay nitondra fa ilay antony mihitsy tsy mazava amiko. Ary fa maninona kosa ny antoko izany misy raha efa somary maina. Misy mivily izany ny lohako raha fahazahoako azy. Tena mangatsiaka be koa ato izao sady tsy misy lamba horakofana akory. Atoko zara raha misy jiro kely mitsolopolopo io sady tsy misy rivotra mba hivezivezy mihitsy fa tena miboka mila tsy ahavita miaina intsony. Tsy aronona mafy koa zany. Maina ny tendako. So androko moa zany tsy misy sahamatahana azy hoe alina sa maraina sa atoandroko. Nefa izako moa no antenana ny misakafo io e. Mino mihitsy fa olon-dratsy efa vonona ny amono matoa manisy ato ka tsy hitsetra akory. Andriamanitro, nahoana reny dia mahafoy ahy ianao e. Nanota veaka tsy nifona sa diso ka tsy mivaly taminao. Andriamanitro, raha mety aminao dia sitony ary avoto falatsaka anaty lavaka mangitsikitsika. Amen. Mandro dia mipetrapetrana mety resy vero. Otra. Ary ny ty mampangofotra anao aloha. Ka tranga tsy fahita sy mahatsaravina be toy ireny kosa ve komisera tokony mbola ampitony anahy ihany ka? Eny e, tsy fahita aloha. Na zay ary dia gaga hoe ay ve ny olona hiverina ho mpana be sy le mody tsara sy tsotra sy malefaka mahavitatra zavatra tsy ampy hivirana. Aza vao tsara aloha andriamatoa komisera fa maizina amiko ilay hevitry ny teninao. Fa tsy ny tantara nisy alina ve ny tokony hanazava aminao avy hatrany ny fisotro ny tantara mety resy vero nahitana fatim-behivavy teo tokotaninao ary nahitana dian-drangotra dimindray teo amin'ny fanitsy ny fony. Mbola nisy rano-jininika ihany koa avy tao an-dalatsaranao nakeo amin'ilay faty. Mazava ho azy izany fa novonoina ilay olona ka navilanao teo atokonana. Asa hoe mety nisy saika nahatratra anao angamba ny antony ka dia tsy haiko.
Ary voapirofo mazava zany zao maîtresse Vero a, fa ianao nambadiko zao von'olona etsero zao. Mahay ianao ka, hainao le mody jokotsorika. toa milazana olomeloka anie zany teninao zany komisera e. Nefa dia tsoroko aminao mazava tsara fa tsy misy zavatra fatotra akory zany zavatra rehetrarehetra zany raha mahakasika ny von'olona mahatsiravina iny. Raha sanatria ve ka za komisera no navita an'ireny dia mbola hikoropaka iantsona vao maraina ihany ve a? Zany ve tsy mitony tena ohatry ny lolo fotsy? Maîtresse Vero, tsy voainao rery akory ny olon-draha tsy hitako sy efa nanovako fanadihadiana. Paikady efa hitako matetika ilay hoe mody miantso polisy amin'izay zay tsy anana fanahinana dia kely akory aza hoe olon-dratsy le niantso. Tsy mba sahan-datsatra malagasy iray amiko zany a komisera. Fa vahiny daholo zany reo olona rehetra matinao reo, ha? Otra, pasteur rasirasazy. Ay tongonareo, mbola masamby ziriziry sy miozana ndraiky kala rasy tia fa hoe tsy misy fantany akory ireny. Ahoana moa ninontsika an'izany? Tena tsy nahaposiko mihitsy Akiry Vero hoe indrila namako sy nitokisako ary nametrahako ny fitokisana kay olon-dratsy. Ka efa milaza aminareo fa tsy misy fantatra zany zavatra rehetrarehetra zany. Ary vahoaka inona koa moa zao mitabataba be eo ivelany ao zao ka? Ka ny avan'ireo rehetra matinao no ambadika ao e, mikasanao fitsaram-bahoaka ka izay indrindra ny anton'izao ny azakazahana ety izao hoe inona ny hevitra tokony atao. Soa aloha fa mbola mamiteny amin'ny zareo pasteur ary Vero a. Dia milamindamina ny zareo aho fa raha ny atezeran'ireo fokon'olona ireo a, efa lasa laveniny ry ohatr'izay. Ka na inona filazanareo dia tsy olon-dratsy zany aho a. Sady aleo koa raha ngahy hiatrika an'izany fahatezeram-bahoaka izany raha izay andrasany a. Nefa izao a, ao ilay tompo ao ambony ao izay avy petraka fa iva fijery mahalala izay olo-marina sy mpanao meloka izy. Ary itsangana andeha ho aiza zato izy. Sokona anatinafo. Ka moa ve tsy efa zany ve ny andrasanareo e? Nahitana mpamon'olona izay tao ambadika ilay dian-drangitra. Efa nahita olona endrikendriany nareo zao ka aleony vao endrikendrika izaka ny eloka tsy nataony. Tsy misangy aminao nge vahoaka ivelanao ry maîtresse Vero e, ha? Ary maninona momba isorohana ny lozam-bety hitranga dia omena ny afatry ny apôstôly izy e, ha? Sy le hira manambara hoe aza manadina iny komisera, ha? Ka alefa ary ny baiboly sy ny fihirana dia tanterao ny adidinao ry ngiam-pitandrina. Dia ho tonga soatany razana ihany aty a. Teny efa tsy androko mihitsy zao fotoana fiverenako atanyrazana zao mba ionako ampifaliana amin'ireo vady aman-janaka. Tena hitako faly ery so ry zareo vao mahita miaraka amin'irety voandalana be reto. Telo taona maherikely tokoa moa zay no navoahiraka napandry tany Rwanda. Ady ary tena ady fa sarinady aloha no atrehana tany. Nefa dia sorana ny tompo fa lamina somatsara ihany aloha na dia fa somary vitsy ihany sisa ny olona velona noho ny ady. Isan'ireo hiraka solo tena amin'ny malagasy nalefa hiatrika ny ady tany Rwanda mantsy ary sorana ny tompo fa dia mba nahazo fankasitrahana manokany noho ny amin'ny fahendreko teo ampanatanterahana ny asa rehetra. Tsy adiniko mihitsy ny teny lehibe any tafika raha izay manao hoe tena endrinareo malagasy sady tia fihavanana fa tsy tonga mandribaka izay be saina tsy manara-dalàna fa mamitra mpihavanana trany sy miezaka mandamina. Efa ny asa hoe moa no nandaozako ny ankonako dia mbola hanao akambo ihany a. Ary manino zany findayako zany a. Tena avy any amin'ny ministera ty. Oy, kolonely Fiandro, maheno anao tompoko? Zao ve? Mbola voaty an-dalana ka? Mbola tsy nahita vady aman-janako akory azako. Eny tompoka, vonona ka? Tsy misy ninona ka?
ka hoe tsy maintsiko izy raha fa anodina fiara dia ho any amin'ny braonao e. Okay, misy vaovao maika be hono tsy maintsy hampahalalana alohan'ny fodiko. Dia vaovao tsara sa ho vaovao ratsy? Tena ohatran'ny mampitataina koa izy zany a. Aleo aloha somary hafangaina ny dia any mahita azy. Tena mba tsy rariny kosa zavatra vataniko te hatanyrazany zao e. Mba efa faly sy mirana risaiko sady nanomana voandalana mba eonako amin'le vate manjanako nefa dia indrisy. Kosa ka tsy anaiky moramora zao kosa tsy maintsy hitako na dia fatiny vate manjanako aza. Fatiko aloha zany efa mazava fa maty nisy namono. Fa le zanako aiza ny zanako e, mbola verina ve sa dia zanatiako ka ndresy mantsy mananiry hoe fifaliana be ny voatanina taty nefa dia mifanohitra amin'izany ray sao ve ny valiny fanompoko tany razany ka nefa natao asahiatrika ny zava-misy a ka mila mijoro amin'ny mahampitandro ny filaminana sady olo ny finoana raha tiako ka sy tokony olofika amin'ny tranga izay misy. Angataka amin'ny ministera dia anaingy andeha ho any amin'ny toerana voalaza io tsy maintsy fongotra hatramin'ny farany izay olon-dratsy miseho azo misango loza. Mafy azandry sady mahatsiaro tena horeraka mafy anko. Aiza ry ty toerana misy aty Andriamanitra tondrehitra indray le jiro kely nefa efa ilaila izay io no maty foana. Ary misy feokirarin'olona maromaro mamindry raha ndreko any ivelany azy zany zay efa tonga ao ambaravarana ohatran'ny ny ato mantsy. Ino fa misy manokatra le varavarana vy be ohatray ary misy olona atosiko ireo jiolary io mitsirara amin'ny tany io. Dia ino fa nisy nanankaratoka mafy le varavarana. Zay indray fa maty le jiro. Matahotra zany ary toa mamahafatoraka ny izy zany olona monjy avy sa ahoany dia ary toa ny ala vetrana izy vo vantany voavaovaly efa torako zany izy raha mba nyteny mihitsy na aza fa dia namafy fotsiny. Tena maharary amafy ny tanako zany sady nona be koa. Fa iza no tompoko azafady indrindra? Mba afaka mamaly anao ve ianao hoe iza? Na ho lazaiko anao hatramin'ny lokona akanjoko aza moa tompoko. Inona moa no fantatrao amin'ity efitrano maizina be tsy fankahitany ity? Oay, io fandrehatra ilay jiro ary toa ilay adala laty sa fa adala aminao hoana moa ary tovavy fa tsy azoko adala hoana? Fitadiko ve ny tsy ao tsara sa tena le adala teny tanàny ty? Nefa toa salama saina tsara indray zany firesana izany sa mbola mody mitapy ihany? Dia mbola adala ty dia ahoana raha vonoiny ty ato afaka mba milaza amiko ny anaranao ve ianao dia mba asa vao amiko hoe adala hoana fa tsy azoko? Maîtresse Verina anarako tena tsy misy tsaroana tokoa ve aloha
teny fahasalama saina tsara kosa rangaty a. So fa misy ana mahafantatra ny zavantranga zany fa fanontaniana mbola tsy voavaloka hatramin'izao mantsy zany. Faly mahafantatra amin'ny maîtresse velo za kosa niraka. Dia alohan'ny ilazako izay fantatro dia inona aloha ny antony andinanao tato? Ary raha veloko aminao ary zany fanontaniana izany satria manko tsika sy ianao dia miaraka midy ato. Marina tokoa izany. Miara-midy ato koa tsika saingy ny ahy kosa mazava ny trangany seho fa ny anao tsy fantatro. Eny andrasa aloha ary lazaiko anao ny nahitako anao sy ny fiainanao tamin'izany raha ohatra ka tsy tsaroanao. Misaotra anao fa zay vao mazava tsara amiko ny zavatra rehetra. Zaho angamba ny fara fiainantsika riraka. Tsy hamenatrandra olon-dratsy ireo mihitsy no hamono antsika. Aza mbola manary toko be toy izany aloha ianao ry madama Vero Ianao moa mihinana Andriamanitra? Mino ka fa ahoana? Dia mino ve ianao fa hainy atao ny zavatra rehetra? Raha toa mantsy ianao ka mino dia tazono izany fa hainy atao no manafaka antsika ato. Eny izany aloha ihany fa toa misy ve ohatra misokasoka ngeza ao ambaravarana ao? Tokoa. Dia misy lovia roa no misy manasosa koa iny. Inona iny? Asa tsy fantatra. Mety ho sakafo izany io ry Vero. Asa koa? Dia ahoana? Hohanina ve sa avela fotsiny io? Za mantsy tsy afeniko fa tena naona mafy nefa matahotra ny hinana azy tiako. Efa samy faty ihany se dia aleo maty voky aleo hohanina fa raha misy pozina araka amin'ny fisainanao ty dia mino koa fa tsy hampaninina antsika izany rangaha. Marina aloha izany ka andao aloha hivavaka dia hisakafoko. Vavaka sika. Tompo, misaotra anao ny amin'irety sakafo irety dia taio mba ho tonga ny nofo iry ary tanjaka ho anay izany. Amen. Dia mazotoa ary. Za raha tsika tsy mifaritra tsoniko. Mazotoa ianao dia inona moa izany atao riraka rehefa avy eo hiandry vasiketo sa hitady hevitra? Sakafo aloha hohanina ry Vero tady hevitra nefa dia hitady inona? Hevitra inona no hitantsika ato? Riraka. Ary soratra inona daholo ary eto amin'ny fehanao ny tarafin'ny jiro reto azafady aloha fa ianao koa moa sorta nanaovanao dia sendra tsy palitry rehefa nikisaka ianao ko. Hay tokoa. Nga tsaroakory izay nahatonga an'ireo toa karazana nimero anavinday izy izany. Dia fihinanana mitakosokosona ihany koa. Tamin'ilay ianao tsy natsiaro saina izany mety nanoratsoratanao an'ireo. Dia mazava ho azy koa izany fa mety tsy marina daholo inge izany ireo Ka namarina azy ireo inona moa ny azontsika atao io Anga misy finday kory hoe azo anandramana an'ireto? Misy an'ity montre kely sady finday ity inge aty ihany ko tsy tsikahatra ireo olon-dratsy ireo mihitsy fa dia afaka anandramana raha ohatra ka azo antoka fa marina ireo. Nefa efa ambivitra kely koa nefa inge sarira an'ity dia tsy aharitra ely tsara kosa izany ko. Ka ao ary hoe mba andramana sao dia mba mandeha ihany reto. Hoe jereko tsara ny famantaran'olona tananao iny Vero? Ty ary. Data ve zao zany ty soratra mitakosokosony ty? Aloha andramana mihitsy zay kosa fa misonona ka. Allo dada ary toa tapaka. Ay tena lanty riraka. Nefa ve azonao antoka fa dadanareo ilay namaly teo? Dadanay misy le toery Vero inona moa izany fa dia tapaka teo aloha ny amin'iniko. Loza koa izanyko. Ary misy olona manatona izany fa tandremo aloha fihetsika fa sao dia ho kodikody eo zareo dia heveriny fa hoe hitady hevitra hivoahana ato tsika. Marina tokoa izany andao ary aloha hiverina ikisaka ireo tsika. Andao ary. Dia mivavahatra sanina dia any am-po fotsiny aza ry Vero. Eny riraka.
raha araka ty sary tany eto tanako ty zany a, de eto no mijanona ny fiara, de avy eo a manao ditongotra adiny 7 eo. Firy ary zao e. Ay vo 12 taona ka. Zany hoe maizina zany vo ho tonga any amin'ny toerana. Atao ahoana moa fa efa nekena sy safidy izy tika de tsy maintsy tratra ny tanjony. Aleo aloha apetraka etsy amin'ny garage etsy ty fiara ty a, de andia fa raha araka izany de mbola lavika ihany no tsy maintsy ho atao. So kosa aloha mba tsy saroto mijalafa vao nahita an'le karatra de nanaiky ny ametrahako an'le fiara sy iambina an'le fiara tsara e. Ohatra ary tena kôdikôdy be ny olona ty a. Maika moa zany fa niany akodaoda any. Aleo aloha somary afanganina ny dy sady mbola lalana tsy fahita ihany koa no aleno lavitra raha teo. Misy lalana somary akaikikaiky ihany somary manivaka ozy ny filazan'ny olona. Fa vao herintaona teo zay no tapaka le tetezana kely de tsy afaka le intsony le izy. Mba tanàna dezaka koa rangany ety zany ka. Aiza moa no tsy anjakan'ny olon-dratsy. Nefa de nambarany tao amin'ny ministera fa misy polisy vitsivitsy ihany mitandro ny filaminana ty. Tsy fantatra nefa n'izay tanàna ny alohany aloha. Fa za kosa aloha na de hoe maty aza vao ny vadiko de tsy maintsy hitako ary faiziko izay nahafaty azy. Ary raha mbola velona soana tsara kosa seriraka de tsy maintsy hitako naiza misy an'se. Fa sao aloha ndry commissaire Rasata. Amba hitanao ihany ve hoe mandrosy ihany ty fikambanantsika ty a? Tena hita hoe mandrosy tsara aloha. Maro ny olona mahita vokany tsara sady mba mahatsiaro maivamaivana miatrika amin'ny fahasahiranana. Voninahitra ho an'Andriamanitra e. Na izany azy tokony mba hitombo ny asan'ny fikambananako. Tokony hitombo ihany koa ny ekipa miasa aminy. Mila manatrika amin'ny fivoriam-betsika satria zava-dehibe tokoa no lazainao fa hono mahakasika ny valala voatango. Anomana menaka ve any endasana azy ireo sa tonga de endasina amin'ny rano any? Milaza an'izany tokoa ianao fa ny solon-tenan'ny olombety eto tanàna no nilaza fa ilain'ny fokon'olona hony ny anateterahana ny dinapokon'olona efa nifanekina teo maso ampitandro ny filaminany olon-dratsy namony avan'izy ireo. Indrindra zany ny fanapa-kevitra ho raisina. Ny tena tsy azoko ny hery zareo de zao. Le vahoaka koa tena ohatra mila voatsiary zany. Efa azo ny olon-dratsy de tokony ny olona fa ilamina amin'izay ny tanàna fa tsy mbola manasary zavatra ihany. Ka tsy azonao ferina foto-kevitra hijoroany ny fokon'olona komisera. Fa zao no hitako mila mahay manambitamby azy ireo fotsiny mba ilana amin'izany resaka fitsaram-bahoaka izany. Ka maninona mora tonga de torana bonbon sy biscuit ihany fotsiny ny ankizy de alefa sy ilala ho any amin'ny velany amin'ny fotsiny komisera. Tadidio fa any aminao any vavambaso no mitodika komisera. Aza manolo bato mafana fotsiny fa tsy sitraky Jehovah zany. Eny ekiny zany ary marina ny voalazanao. Fa tokony mba laronao langolango koa ny mba hanafarina azy. Atandre fotsiny so anakofina azy ka hiteraka zavatra fandray. Hitombo asina ne ny asa sofanao tsika. Amainina zany. Efa
mba elaela ihany zay nandehanako zay. Mbola tsy nahita na dia tamingana trano ray aza. Toerana mangady ady sy babangona foana no hitako. So dia mba zanatry kosa raha ka diso lalana. Andraso mihitsy ny loranga iakiny etsy minitsy varotro vitsy hoe sady mba makamaka aina kely no mandinika tsara ny tsy saritany ty. Ny andro raha teo koa efa manomboka ho maizina. Dia mba hanararoatra hinana sakafo kely koa aloha fa tena efa nona be mihitsy ny tenana izany. Sara koa raha moa mbola misy azo hoanina ko. Ary mba isa koa raha le niantso ateo. Ohatrany hoe nanao aloha fotsiny dia tapaka le antso. Tsy azoko mihitsy koa le olona ka. Maninona koa raha manany ihany ohatran'izany. Andraso aloha hoe ampiretina kely mijery ny finday hijerena ny sary sao dia diso lalana. Ary misoratra ny itsy amin'itsy vato itsy izany. Inona hono ny voalazo Ambomiapanga. Ambomiapanga hono. Mazava zany fa efa tandrify amin'ity toerany ity fa ny tanàna sisa ny mila jerena. Tsy tokony andany fotoana intsony na andalina be ny saritany fa aleo tonga dia manaraka nyity lalamasaka kely ity dia any elohany mahita azy. Dia aloha sady mandeha ny mihinana. Andraso hoe ary ohatra mahatazana aloka teo lahy teo tsy diso mihitsy ny fahitako azy ka mifanandrify sy misaringotra etsy amin'itsy alaky ninitsy. Andraso aloha finoana ny lampy be posa sao dia mba olon-dratsy reny ka ho tsikariny ny fisiko. Dia ho sanatry tokoa ve ka olon-dratsy nefa ratsy olon-dratsy indray raha dia inona ny ataony aty amin'ny akotaota aty amin'izao oso hoe za kosa ve tsy olona fa aloka. Tena aloko olona telo be zao mihitsy ny tazako teo fa tsy mandainga reto masoko reto. Mila mahailo tsara ihany lahy kolonely manomboka eto efa henoko aloha ny entony tsy fisian'ny filaminana ty mba hampilamina tsara ny toedrara. Aleo aloha tonga dia omena baiko avy hatrany ny miaramilako mba hanaraka aty. Asaiko miala andro zalahy na raha-pitso maraina dia omena azy fotsiny ny toro lalana. Ndraso ary aloha. Allô? Avy hatrany dia sokafo ny connexion-nareo dia omeko anareo ny plan sy ny lalana rehetra tapitra. Tsy tahazoko tsony na hoe mihetsika na lasa iza raha le zavatra hitako teo fa dia ohatran'ireny tsy misy ninona ireny. Aleo aloha hoe somary hidify kely atsy ambadikitsy vody hazo lehibe itsy dia andramana troana ny ao anaty kirihitra aloha. Tena tsy misy zavatra mihetsika mihitsy aloha rangaha natonako dia jereko io fotony dia eo mahita ny zava-misy. Tena maharary mihitsy rirako izany lohako izany ka sady nona be indray aho izany. Na zaho koa ary anie mba nao natoanao ihany saingy mbola hita am-pelatana amin'ny fahavalo tsika sao dia tsy misy afaka atao fa viro ohatra ny voamihitsika anie izany dia mikisaka mitady rotana amiko korotokorotambe eto ambony reto fa ahoana ary no lasa nanjary nisy any reto ka mety tamintsika ilay natory avy ny sakafo iny angamba nanamboarany zareo an'ireko. Tsika ngeka tonga dia samy tsy nahatsiaro izay ambonin'ny tany teo Zara ohatrany hoe manofo fotsiny foteoko lazaiko fa tsy eto tany tsony dia tena tsy afaka mihetsika etsony ve zany Andriamanitra vao mirosa mantsy dia mikorena moramora koa ilay vibe sady maty avy hatrany raha io mienjera ato akatoko
Fandraso hoe misy zavatra voatsapako ato ambany ato izany. Zavatra inona riraka? Andraso aloha e. Raisy dia jereo ka zara za mbola tsy maty io jiro kely io. Oe, raso tsapatsapaiko. Tena baterina telefony efatra nay be tiry vero Ie, sady efa tena arafesina be mihitsy izy izany Isy, ko ataontsika inona moa zany iny? Nga zany iny azo hohanina sa azo amahana varavara? Raha afaka mihetsika ianao ry very dia atsipazo aty le montre kelinao sady finday iny dia ataovy tsara tsipo tsara sao dia tsy azoko tsara ka ho loza. Ka ataonao inona nefa e? Anga bateria miady amin'izany iny? Andramana rery very aloha fa atao daholana ny fomba rehetra vahan'ny olona e. Tsy maintsy terena isokatra ny sariny iny dia alaina le fil kely mitondra ny herinaratra ao dia andramana tao amin'ity sao mavelona le finday anko. Ianao tokoa nga no mahay an'izaniko. Ndraso ary loha alaiko e. Ary tatazo tsara fa sao dia latsaka dia izay ny vita. Eno Manisa telo dia alefako. Isa, roa. Oay, ary toa maty indray le jiro kely. Eno fa ahoana koa ary zany sanatria ve dia misy kamera ato ka hitan'zareo daholo izay ataontsika. Saoko. Atsipazy fa hoany ihany fotsiny rery vero dia kendreo tsara fotsiny mba amin'izany vavako miteny izany no voanao. Ao fa somary sika foana dia repéreo tsara fotsiny le feo. Alefa ary le sikanaoko. Iny ary fa alefako Kay! Voray ve? Kay! Nataonao mafy loatra koa le izy ka tonga dia tetỳ amin'ny vavako avy hatrany. Kay! Fa iny e, oray aloha ty dia izay ny zava-dehibe. Dia ataonao ahoana moa izany izao nanao an'iny ato? Dia ahoana koa ny fomba hisian'ireny zavatra eny ety amin'ny toerana hafahafa ty? Izay fomba nisiny aloha azo antoka fa efa fanafenan'olona hatramin'izay ty toeran'ity e. Asa mety hoe andray amin'ireo olona voageja tato ohatra na latsaka tsy haiko. No hoe anaovana azy indray isan'ny taranja tena nakafiziko sy voafehiko tsara ny resaka fizika tany an-dakilasy ka. Mandrapirehitra ny jiro aloha izany dia ezahako vahany ty e. Fa tandremy ihany riraka fa manentsy mijanona ke izany vy eo ambony ao izany e. Sao dia mihetsika mahery loatra ianao ka ampianjerana io eo. Ao fa izaka ny tsy hetsika mafy ka. Zay kosa, zay efa niala le sariny kely. Fa mba aiza ary ty toerana misy atsika ty riraka tena tsy azoko mihitsy ka. Fa tsy hainao ary ve nefa valy votaka tety ka nahoana indray izany anontanianao an'izany? Ka ohatran'ny fanonako. Fa ohatran'ny misy olona tamindray izany riraka ka. Ino Afenoy aloha iny zavatra iny. Sao dia miditra ty izany ka oloa izao. Mangina aloha ianao dia aleo hita eo izay zava-miseho e. Tena aza hitako ka misy kamera marina ato dia hitan'zareo tsika nanipy sy nitaty an'iny finday kely iny. Tena zay vao tena loza. Vero, modimanao reraka be foana aloha dia matory. Dia hita eo izay ataony rehefa miditra ato. Eny ary. Tena tsy misy nenenina mihitsy eto izany andraso hoe arehatra amin'izay ty jirony findaiko ty. Ohatra marina fa raha inona daholo reto. Raha azoko tsara izany dia nisy olona nyvonoina teto ary tena tsy diso mihitsy no fahitako fa tena olona le aloko atazako teo. Dia inona aloha izany no tokony ho ataoko? Lorangahy aloha tena iroso aloha ihany fa sao mbola tratrany reny mpanohy ratsy reny. Aliny ity karatra latsaka ity. Karatra inona hono izy izany? Karatra mampitsabo misoratra amin'ny anaran'ny voangimerina Alsomialy. Mazava. Afaka nokafana ny fanadihadiany ty marika araiky. Tsy maintsy anontany mponina izany satria azo antoka fa raha tsy an'ilay olona maty no vonoiny ty karatra ty dia mazava ho azy fa ho an'ny mpamono. Izany hoe raha mbola velona any le rasazy dia mitombona avy hatrany fa izy no ray tamin'ireo olona telo ireo.
Mba misy hirika kely masavasava aloha zany, andraso aloha somary asiana zakazaka madinika am'izay fa maika atao ny fanadihadiana. Misaotra ny tompolo va tonga ihany aty. Raha araky ny filazan'ny mponina nadiadiako aloha dia ity trano be ty ny trano Rasazy mialy, ary mbola velona sy mitsaratsara ny mponina ety izy. Tena tsotra be ho ny afo izay Rasazy zay, fa tena mba mahagaga ihany aloha, mba efa ela ihany ny anako fa tena tsy mahampino hoe aty amin'ny bezaka be aty dia misy trano tsara taresy tena fanaperana be manara-penitra ho ny filazan'ny afo zay. Mba marina mafy na dia ny trano natolotry ny fanjakana hoe ho mari-pakasitrahana ny zavatra vitako aza, tena tsisy dika mihoatra n'ity trano ity mandeha anyty ny fotoana fa aleo amin'izay aloha tsindriana ny bokotra fanairana eto am-bavahady dia eo am-pandrasana ranga mahita ny atiny ary iza koza mandefa mesazy aty amiko aty zany. Oatra, fa tsy tia ve ny numéro ny antso dia nonona maly dia aveo dia tapaka. Tena izy tika, dia inona hono zany lazain'ny ato zany? SOS 06 iraka. Andriamanitro, tena iraka zanako ve ty? Fa mbola velona ihany zany ny zanako raha izany aleo aloha tena miezaka mitony tsara dia mifantoka, dia atehana izay tranga miseho eto fa sao dia mba misy fifandrifinjavatra ihany zao toe-javatra zao. Zany fa misy namidina ambony vavady. Dia andrangotra, dia mpeniny rakoto ary malala tokony amin'ny aina na natiorako FT.